dia ho tenena ny olona mpijery aloha eo amin'ilay mpijery io aza misy makeny vorazay nareo sao dia tsy feminay ty toerany ty fa eto amin'ilay ambany eto amin'ilay 10,000 ihany n'olo no fenona olona fa idina mihitsy misy vavahady zay izy io dia idina aloha dia tsy mahazo miakatra ny vorazay n'olona fa ho ana eny ambony sehatra zay dia fa hiezaka zay aloha hiazakazaka mameno sehatra iny mandiny miezaka mandina dia tsy mahay mandihy aza fa alay izy ho anay zany mety amilay tsara mafinaritra izy mety ali nampanatsona manokana tokoa ny artista satria dia azo lazaina fa toerana fiasan'izy ireo ny kianjatoana Tsonjombe ka rariny raha tsaraina izany mba hahafahan'izy ireo mivelatra amin'ny asa fivelomany ary ho reharehan'ny malagasy amin'ny resaka zavakanto. Manodidina ny 10 lavitra ariary ny teti-bola mikasika ny fanamboarana ity kianjana Tsonjombe ity ary tsy ny ministeran'ny fanajariana ny tany ihany fa na ny komina Antananarivo renivohitra ihany koa dia mandray anjara amin'ny fanamboarana ny kianja. Rehefa nisy kosa natao vain-dohondra rano fanamboarana ny kianjana Tsonjombe raha ny dingana voalohany dia ny fanamboarana ny teatra Tsonjombe izay ahitana roa eo amin'ny 2 alina eo ny toerana mipetraka izay ahitana ny gradin misy laharana 720 5 ny toerana mitsangana misy ny tohatra anatiny izay afaka ifamezivezen'ny daholobe ihany koa. Anaovana an'ity kianja manara-penitra ity izay anisan'ny kianja voalohany ary indrindra hoe lehibe sy manara-penitra aty amin'ny Oseany Indianina. Lehibe dia lehibe izy ity ary tetik'aza goavana dia atolotra ny ireo mpanakanto rehetra mba hiverina ny ason'ny mpanakanto rehetra mba hiverina ihany koa ny lanjan'ny mpanakanto malagasy ary tsy ho sangamenatra ihany koa tsika amin'ny fanasana n'ireo mpanakanto avy any ivelany. Ka zao tetik'azy zao moa dia isorana ihany koa zany amin'ny vahoaka n'Antananarivo sy ny mponina Antananarivo rehetra, isorana ny komina n'Antananarivo ihany koa nanome ny toerana. Ka ny antso hafa satria mangiry firy ihany koa ny artista dia tokony tsy fiaraha-miasa akaiky amin'ny ady amin'ny piraty. Ka eto zany moa dia tokony andray anjara daholo ny tompona andraikitra isan'ny ambaratongany mba hahafahan'ny artista mivelona, mba hahafahan'ny artista mivelatra ihany koa dia miantso ny ireo tompona andraikitra rehetra na eo amin'ny mpitandro amin'ny filaminana na eo amin'ny polisy na any amin'ny région rehetrarehetra any mba andray ny andraikitra mikasika an'izay satria mangiry firy ireo artista ary ometsika ny lansany ny artista na ny mpanakanto na ny mpanatalenta malagasy. Zay ny antony anaovana an'izao kianja manara-penitra zao ihany koa mba ahafahana mampiseho fa manana maizy azy ny malagasy ary manana kianja, manana sehatra ahafahana mivelatra ihany koa. Tahaka izao ny endrika isehoan'ny kianjana Tsonjombe rehefa injay vita. Ny sehatra dia misy velarany 10 metatra tora-droa, ny ao aorian'ny sehatra dia ahitana fitoeran'ny fitaovana teknika rehetra, ny kulisy ary ny efitrano fanomanana. Isy ny fametrahana ny jiro sy ny haingon'ny sehatra ary ihany koa ny écran géant. Natao indrindra ho kianja manara-penitra ny kianja rehefa injay vita mba ho mendrika indray fampisehoana goavana ary tsy ireo eto toerana ihany fa na ny fampisehoana ireo artista avy any ivelany tonga eto toerana ihany koa aza mba ho sehatra iraisam-pirenena. Amin'ny volana Desambra no ezahina mitana ny asa rehetra mikasika ny kianja. Vaovao makasika ny onjam-peo fahazavana kosa indray ary dia araka ny vaovao voaray farany dia nahemotra amin'ny fotoana manaraka izany manoloana ny fanatanterahana sy ny fanemorana izany dia naneho ny heviny Pasteur Mayol. Lobby nasional atao amin'izao fotoana izao dia io izany hoe inona no mahasamihafa anazy amin'ilay tsy dia ity hoe mbola mandeha unilatéral ihany izy io zao satria tsy niarahana tamin'ilay mouvance telo izay tokony araka ny dignification azy dia asa na anaky an'izay koa ny mouvance telo na tsy anaky an'io satria izay ihany no ohatran'ny hoe hitako hoe arahan'ireo le communauté internationale reo raha mila amin'ilay reconnaissance zany. Mikasika amin'ny fanoloana mpikambana ao amin'ny gouvernemanta dia nanambara izy fa tsy mitondra vahaolana amin'ny fijoroan'ny gouvernemanta vaovao. Gouvernemanta moa zany dia tafatsangana izy io ary rehefa sarisary-piterana ihany izy io vao tafatsangana. Kanefa ny ara-mijery an'ilay gouvernemanta indray zany tsika amin'izao fotoana izao dia hoe io mikarakara ny fifidianana tany amin'ny 4e république. Sur place, on Eli GSM. Inamropul, Sitamropul, Balamropul, Sinomropul May. Fienambit, Tena Easy, Samsung E250, Bluetooth MP3, mémo extensible, arrière 199 000, Fienambit, Dinamte Polisanza.
standard, place arrière 150 000. Nokia 5200, MP3, mémo extensible, arrière 250 000. Si un habit d'immeuble standard, place arrière 215 000. Alcatel OTC 550, couleur polyphonique, appareil photo, arrière 78 000. Si un habit double standard, place arrière 60 000. Nokia 6020, couleur polyphonique, appareil photo, arrière 115 000. Si un habit d'immeuble standard, place arrière 97 000. Iscanazan Yochi 250 modèles. Si Misfit Dirana, Elite GSM, la vie plus avancée. fa somary verenantsika kely kosa ny makasika ny faneho-kevitra ara-politika ho an'ny professeur Ralson Roger avy amin'ny Ankolafikely Zafy Albert ary dia fanapahan-kevitry ny Ankolafikely tokana ny fananganana gouvernement ary nambarany ihany koa fa tsy vahaolana ny fanatanterahana ny dinika izay kasain'ny filohan'ny fahefana avy ny hevitra ity mpanao politika ity. Tanina napetraka tena mahavaolana tokoa io gouvernement Ratsangana io sa vao maika mampitombo ny crise efa misy amin'izao fotoana izao. Mampitombo io satria sasany esorina sasany tsy esorina dia efa resady ny ampony fa misy menomenonana amin'ireny olon'ireny dia vao maika miteraka hoe fakivina sy zao ka tanisa ny antony izy io dia io mitondra frantsay hoe fuite en avance sarotsatrany mandrika izay ny teny malagasy fa raha fehezina zany dia vao maika manafitraka ny fizoran'ny gouvernement iny manalavitra be dia be mihitsy zany ny azo atao hoe fiaraha-mitantana amin'ny firenena ity voany amin'izao crise izao ary ny tena mampalahelo azy dia adino le hoe fotopisairana malagasy hotoavina malagasy hoe andao tsika hanao adi-hevitra amin'ny latabatra boribory fanakalo hevitra ary zavatra zay zany dia be malavitra me manalavitra ihany kanefa dia tsy misy afa-tsy ihany vahaolana ary indrindraindrindra tsy mety tsy natao koa ny fampiavana-pirenena satria vao hitantsika re zatra ny trangatena fortisainy ireny hitantaratra zany fa mbola misy lonilony eo amin'ny fiarahamonina ka tsy maintsy miafara amin'izay tsika zay zany ny azo tambara momba ny gouvernement ity momba n'le hoe dialogue national mo ohatrany mampalahelo ihany le izy satria tsy voavoalohany angamba misy sehon-javatra toy izao ny mpitondra firenena zany ny tenako aloha amin'ny ara-toe-karena ara-pitafanana ny tenako dia amiko zany hoe mitapan'izany dia mitsinjo lavitra gérer cette devoir ka asa mitsinjo lavitra very zareo tamina maritra an'le fotoana sa entiny hafanavo fotsiny nonjy fisiny fampininy traikefa dia lasa manao